aoka azavy fandarina eto mionja-peo viva. Aloha nisy fa raika amin'ny telopolo ny volana Jolay 2024 manantitra ny araba tompoklasy sy tompoko vavy tsika rehetra manaraka ny onja-peo ny viva amin'izao atoandro izao ka tafahoana sy tafaraisoama tsara indray ao anatin'izao fandarana okazava izao mampatrika Andrianjanasona eto amin'ny fanolorana mirabanao Emara ao amin'ny lafiny teknika ary dia kopatanina ho atsika rehetrarehetra n'aiza toerana misy atsika ary kopatanina ihany koa ho an'ny any ampitan-dranomasina rehetra any manaraka izay fandarana okazava izay ary noela fa ifampiaravan-kira dia in'izao dia efa miomakomantsika fa ny antso amin'ny finday no alefantsika mialoha indray androany tonga dia tononoko aloha le numéro vetivety dia avy eo efa miomakomansika ao anatin'izay faneho-kevitra zay eto ampanajana ary dia malalaka ny faneho-kevitra ao anatin'izay antso amin'ny finday izay eto ampanajana hoy aho ary aloha mba tena hoe hevitra tafapetraka tsara no entintsika hatrany ao anatin'izay malalaka hoe amin'ny faneho-kevitra sosialy politika toe-karena trangam-piarahamonina sy sisa eo isika rehefa avy eo 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 tasy aloha fa vao manonona numéro fa tsy mbola miantso tsika zao dia ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo telo eo zany larana hidirantsika dia rehefa avy eo zany fa hiditra amin'ny akombavao misongadina amin'ny akapenisika raha mbo malaza ny doboka eny an-tanimora ifenoasina sy ny reniny fivoriana tampony sadeky manao fanakanana amin'ny fomba rehetra ny mpanohitra raha Boeing 777 200 any Iran tsy nahalala ny zava-misy ny filoha sy prime ministre fialan-tsasatra mahajanga amafisina ny fitandrona ny filaminana ao atapo-tanàna baolina kitra ahatrana 2024 mafimafy ho an'ny Barea niakatra ampaifadalana fifanampiana FTP nisitraka fampiofanana avy amin'ny COI mpiasan'ny fahasalamana malagasy fialan-tsasatra ampiala voly amin'ny kilalao malagasy sy vahiny ny AFT Andavamamba teny Beorika teny nampongatra ny mpangaro-paosy ny famefenany sisin'ny arabe Akazobe tovolahy nanindronantsy ny lehilahy nanadala ny anabaviny mbola ao anatin'izay akombavao zay ihany sika ry mpiaino jaina raha fanampozinina ra-tsakafo na hiditra eny an-tanimora fenoasina sy ny reniny prime ministre Tsay Christian izao sy ny filoha samy tsy nampahafantarina an'ity raha Boeing 777 ity fanondranana rem-pirenena volamenana ondrana any Dubai tratra Tetsivato fanomanana fandraisana ny sadek mandray andraikitra ny rafitra rehetra zotra nasionaly mahery ny 20 ireo taxibosy miainga eto Antananarivo bal forazaza tany Akazobe tovolahy nanadala sipa tratran'ny Tsatokantsy filohan'ny antenimierandolona nesorina tsy ho mpanolotsaina azy ilay mpandraraha karoina syndikan'ny parameda efa taona tsy nisy fisondrotan-karama page toliara olona valo voasambotra isan'izany ny filohan'ny otrikafo amaraparana an'izay akombavao zay sika ry mpiaino ajaina
Lalaon'ny CJSOI notoana ny filoham-pirenena ny atleta. SIW 2025 andro ny indostrie ny fambolena sy ny fizantany. Hetsika ara-pahasalamana mifarimbona ny tafika sy ny commune Ivato. Ary ny resaka kolotsaina Intervision 2025 tsara toerany Dinaizy sy Dylan. Zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry Piaino Jaina. Anampianan'izay dia no ny antso azo ao isotro ao zany. Ao isotro ao dia anaovana antso avo ny mpitandro ny filaminana fa dia tena manjaka ny ari-paosy. Ao mitsena mbody sotro sy ny sisa zany tena mitaraina mihitsy zany na mivarotra na mipetsena fa dia tena manjaka dia manjaka ny mpangaro-paosy. Ny anakay ihany koa any amin'ny distrika Mandrivazo andy dia misy tsy fandriampahalemana ka dia miantso ny fanamafisana zany resaka tsy fandriampahalemana zany, miantso ny mpitandro ny filaminana ny mponina zany fa tena goavana zay resaka tsy fandriampahalemana izay any. Zay no fanampim-baovao azontsika ka dia makasitraka makatela indrindra tompoko. Ireo soavetrano eo sika amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20. Zay no ny akom-baovao enitsika teo zany eo ihany koa ianareo hitondra ny faneho-kevitra amin'ny trangam-piarahamonina, vaovao samihafa na politika na sosial fa eto ampanajana trany. Fanamarihana hoe tsika ihany koa mandra-miandry ny mpiantso fa afaka miditra amin'izay tsika. Dia ny fanamarihana ihany koa raha vao vatany vaovao iray ianao dia ataovy moramora ilay radio zany fa manjary maheno ny feonao miverina ianao dia variana nefa le crédit mandeha foana zany dia zay koa mba hiangaviana amintsika zany ao anatin'izay fomba faneho-kevitra izay. Andrasana ary ny antso avy amintsika ry Piaino Jaina. Raisina ary ny antso voalohany merabanao tompoko tapaka izy tsapatsapa kely angamba izy aloha. 034 53 031 78 eny tompoko meraba tompoko. Allô? Meraba tompoko. Nao mampatrika sy ny équipage ao amin'ny Viva ao sy ny Piaino tsika rehetra koa tolaka izany koa. Ny problème dia iny boiny iny sotran'ny président Resara Valmanana satria tonga dia nandraindraiky zavetrany amin'ny fanesorana an'le conseiller bénévole ny tao le karana iny satria zay manko nidiran'ireny vahiny reny mitsofoka izy mafiaka le olona kaiky dia aleo tonga dia esorina avy hatrany zay tsy mahomby misaotra ny filoham-pirenena koa tonga dia nanala ny tsy fitaterana satria efa hita tokoa zany fa dia tsy mety le zavatra nataon'izareo natao fitadiavam-bola natao fitadiavan-karena fotsiny le fitondram-panjakana zany ka mampirisika hatrany ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta andray any andraikitra satria betsaka ireo olona mpamandalitra ny ao anatin'ny fitondrana eo fa mipotra tsikelikely izy ao ary isika rehetra koa dia aoka hotony satria matony samborona ny filohan'ny otrikafa tany aiza moa toliarany bazy toliara dia mananao ny tsy nety izy ka io moa ny fitondrana ny mahay azy raha ohatra hoe hita fa tena nanao ny fahadisoana tokoa izy dia aoka ny lalàna no fey azy zany soda tompoko. Isaona betsaka ianao dia makasitraka. Anisan'ny vaovao misongadina tsy nampahafantarina ny zava-misy mihitsy aho izy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta
sy ny filoham-pirenena zany mahakasika ny fiaramanidina enjana be zany ry zay tompoko miraba tompoko Allô, miraba Patrick. Miraba Tapaka mal. Tiako lazaina amin'reto mpanohatra reto. Marina fa tena tsotra ianao dia matoky kanefa na dia izany aza tsy hoe Andriamanitra akory ianao fa na Andriamanitra raha tao ambony tao rehefa tena hoe nanao ny ataony dia voly dia tena tsy maintsy voatery Andriamanitra nampidina azy tao amin'ny afo be. Tsy manao akory hoe abirany amin'ny afo be ireo mpanohatra ireo fa ampahafantarany adala zay ilay tiany baiboly zay lazaiko mazy. Ampahafantarany adala ny adalany fa so izy hevitra endro noho ianao. Aiza tompoko vita no vindanitra filoham-pirenena tsy mamaly anao tsy miteny anao nefa isan'andro zao dia tena amoronanao an'izao rehetrarehetra izao ary tena indrindra le mialatsina fa ohatry no miteto mihitsy hoe fidela rasanapera tena ohatrany hoe alika kely natao hoe boby président non tena c'est trop andray fepety reny satria nahoana reny nge ka singam-bolo andavana bosy tena manaja zavatra zany ahako satria zareo dia tena manao angaretina ary mametraka fanontaniana ny olona tsara fa moa matetika zany eny amin'ny fiarahamonina eny rehefa misy mitery miresaka na any anaty bus ary dia manazava resaka amin'ilay olona ary miteny amin'ilay olona mihitsy ozy izy ilay olona maninona ozy izy raha ohatra ka hoe diso reny olona reny inona ny atao tsy samborana azy misy lalàna ane tena nangina dia izay nataoko hoe mana fatomany tena lasa ohatrany tao anaty Facebook tena namelively misy serasera mihitsy nanao azy hoe tena tianao hoe reny atao an'ireny fitenenana manoka sy ny karazany reny dia tsy mampanina anao le izy miangata madame le ministre tena raitra ho fepetra fa sambory izy misy fisarany ao ka raha ohatra tena marina dia teny na tsy nandika lalàna izy azagadraina fa voay fa raha kosa tena medike olona ratsy mihitsy zany le izy mahita tenena dia io zao io avion io inona natao filoham-pirenena adino zareo moa nizafany nandray mafia tery ambotsorotry tsy mipetaka eny amin'ny andron'ny olona ne zavatra ataony ary io na zanaka ohatranao any manana ny lohany izy manana ny ataony izy tsika nge malagasy efa raiky amin'ny telopolo tapitrisa izy filoham-pirenena ray ay amona raha any an'izao refesina amin'ny 4 amizy teo anatin'ny lohanareo mpanohatra ireo fa hatramin'ny andro nisy hoe zanak'Analakely ny tompatole tena zanak'Analakely 4 mi hatramin'izao mitombo miteraka ngereny miteraka reny ko tsy hitombo fa zao tadidio tsara ny olona taloha zay mampararina sain'ireo mpanohatra ireo taloha ny olona miasa tany aminy amin'ny 300 000 tsy mahavita trano manofatrano zao ny olona dinio tsara mampatrika eny amin'ny fiarahamonina mahita ianao raha olona nanana trano hoe 4 mètres carrés lasa nanita ty izy lasa napiaka ty ny olona tsetreretinao navita trano zao mahavita trano daholo reny olona azo lazaina hoe classe moyenne zany hoe lazaina tsy mandroso tany ty fa tsy lanta fa da mitady fahagagana nareo ka io filoham-pirenena io nampandizynareo anao zavatra tsy tokony ataony mety io tia mbahoaka io mba toa itohanany vahoaka io zay ny teniko aso lafa loatra dia misaotra betsaka atsika rehetra saona betsaka ianao tao anatin'ny faneho-kevitra rasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba mami miraba tompoko manome voninahitra anao manome voninahitra ny ekipa rehetrarehetra ao anatin'ny viva ny ekipa solide rehetra voalohany indrindra mamy miasiko resaka mba tsy ho anay mpanadiady mpanohana filoham-pirenena dia mikasika an'le 777 fito tri7 za mamy efa andresaka neny ministra analana iny rehetrarehetra mamy ningao mazanga ny sambo anankiray andeha ho an'ny Comore androany dia fa tonga any Comore tsisy fanontaniana tonga anaty tonga ray volana teo alina veron'le sambo
eo izy vao namoro ny olona tao anatin'le izy fianakavian'le tao anatin'le izy miresaka ny zavatra resan'le ray volana ory mamy na le sambora tsy fantatra tsony nakaiza nanaka efa nyteneniny aho hoe misy fomba fiasa tsy matotra tsy mitoy zany zavatra resan'zany ny ainge teto mazanga le sambo tonga okomoro androany any tokony efa fantatra hoe tonga tany na tsy tonga tany na toerapitso hoe iny roa anankiray de efa nafantarako hoe ohatra misy zavatra tsy mikolona le fiasan'le olona anankiray ty tsy niany fa nisy koa sambo-panjolo tsy hitako ny tao anatiny mandraky tiny androany na ny olona nanjolo na ny sambo tsy fantatra tsony zany hoe tao anatin'ny sepitantanandrangah io efa barakay mihitsy total ny tao anatiny avion mamy roplanina 5 bisikleta 5 na automobile 5 na moto 5 atao hoe bisikleta 5 na moto 5 na automobile 5 fa roplanina 5 de tonga de izy la metaratasy fa nde ho revizena reo roplanina reo tao amin'ny toerana anankiray tapitra le fotoana hoe tokony irenoveliny an'izany hoe vita le zavatra de nakaiza sy nakaiza tsy fantany akory ny fampitany fa ny olona rendray no miteny aminy hoe oranga ty e ara-dalàna hoe reto roplanina anareo reto fa tonga ty aminay ohatra zao sala am'izao de midalaky ianao de eo am'izay izy vao mamorona atangatra maro za aloha tena mialatsiny za tsy niazakazaka tany amin'ny président hoe anao fa tsy mety fa tonga de kaka hoe oranga ty e andraisotrao ny zany ahoana ny adininao na fantatra hoe misy taratasy namena tokony renovelena fa efa lany andro ka renovelen'ny olona kilanty tany anana tany nafany roplanina 5 any Madagasikara fahatelo ohatra gagarmamy mahalala an'izany dia tsy nampahalalana an'izany akory ny premier ministre tsy nampahalalana an'izany filopirenena ny premier ministre tokony halala an'izany aloha de miresaka amin'ny filopirenena nefa tsy nampahalalana ara-ny premier ministre lehibe ninge ny premier ministre io grand patron tsy nampahalalana an'izany io ny patron voagaka hoe misy ohatra zao sala am'izao normal na ny patron raha ohatra ka mametraka andre fijerena sodranao monsieur le PM fa ny zavatra napetraka koa tena mametraka ao anatin'ny fahazo hoe toy izy le fanaty adina fa izavy ny ao ambadika io zavatra io ny zavatra fantatra fotsiny ao anatiny de zao efa lasa lavitra mihitsy io tantara io ara-fanana amin'ny Madagasikara zany Madagasikara ny tompony tsy malala ny tompony ao anatin'le fanjakany misy zavatra pingo banky simiko mako be manadalo ambadika mamy ka ny anaty tsotra tsika moa tsy midro ao anatin'izay fa hoe monsieur le président monsieur le premier ministre sokafo le fanaty adina fa ao anatin'ireo le olona miaratsika ao amintsika ireo ihany oa misy pingo banky simiko mako tena matravo ary reo mihitsy tena manimba n'le fitondrana sy fitantanana misy amintsika am'izao fotoana zao ka alalinareo ny fanaty adina ny zavatra io ahafahantsika mahita hoe kife koa fa raha ohatra ka tsy anao zay tsika de maimbraikona be mahitsy le imazitsika hoe ahoana ny fisiny zany efa tsy fantatsika malahelo mamy mahita satria tsotra loatra ho ary PM sy ny filoham-pirenena tsy ary nahita fantraka loatra ty hatramin'ny repoblika voalohany eto am'izao mamy ka amin'ny repoblika rehetrarehetra sarotony tonga de manakendakenda mihitsy fa le fanjakana misy am'izao de tena manaiky an'le filoham-pirenena tena mahita azy hoe tsotra loatra izy ary izy mihitsy mitsangana miasa seriseri any ka ataony zareo tsy fantatra dinganina amin'ny zavatra rehetra satria eritrereto mamy jirama namory ny ministre de niresaka momban'ny syndicat de namory ny filoham-pirenena tena miresaka momban'in'le convention napetraka vaovao iny am'izao fotoana zao de misy ndray sampanatao ambadika de hoe nametraka fitoroy zay fa tsy ekenay io zava tsy kakavenao mamy oza hoe tsotra le raha za zao teo am'toerana tonga de samboriko reny atsononareo iresaka tsika tsy mipotrinareo rehefa aveo nareo no mitarika indray ary ananary mametraka fitorena fa hoe tsy ilaina io zavatra filoham-pirenena zany baikonareo ohatra zay foana nge mampalahelo mamy la zao marina telona zay filoham-pirenena le marina momba le le fanapozinana de ozy indray sasany tsy marina zany ka inona le marina de davinareo tsy efa nilazainy lazainy mba ny olona nyteny ara hoe vitany andraiky fa afa-po nataoko mivazansa de ozy indray sasany tena mitsona fitsarana le raha tsy nitsara izy tsy nilaza izy hoe ahoana fa nampalalainy anareo mifisiny zavatra io hoe marina fa zao fipetraka io de ozy ny sasany ndray maka ny toeram-pitsara maka ny toeran'ny famoana titi-pitsarana mifona aminareo zay atao anatin'ny okazava ho ady tsotra de davina
aloha le filoha miteny efa miteny izy dia tsy mety aminareo tsy miteny izy miteneny ianao monsieur le président ny zavatra tiana teneniny zay groupe ao anatin'ny manoana azy dia tsotra sangana foana ianao monsieur le président eo kaikinao zay io le fiteniny amiral hoa le hoe mivovo izy fa mandeha foana karavanina tsika tsy miteniteny zany fa raha vao miteny zany dia lazainy sasany hoe lazainy zareo fa mivovo ndray tsika fa ny amiral tsiraka mpiteny zany mihitsy rehefa be dia be mimpanenjika azy ao anaty dia izy karavanina mipasika hoana mame voninahitra anao sotra betaka tamin'ny fanomezana lalana hitenena ny mpiaraka amin'ny filoham-pirenena mame voninahitra mamy raha soanao so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko raisitsika avetra ny antso manaraka mirabanao tompoko tsy mao amin'ny antso ao eny ihany koa ny vahoaka malagasy ia manoloana ny zava-misy ankehitriny dia tsy hay ny angina fa mba mitondra ny hevitra ny tena ihany ny tena zany manoloana ny raram-pirenena mahita an'ilay zavatra ataon'ny mpanodra zany amin'izao fotoana izao misy fiteny vahiny zay manao hoe cherche midi à 14 heures zany hoe tena olona mila voatsiary mihitsy zany le mpanodra amin'izao fotoana izao ka ny zavatra tiana tenenina dia hoe na inona fanankiana nataon'ireo mpanohitra io dia tokony miroso foana ny dia amin'ny fampantronan' Madagasikara zay zany mitovy-hevitra menan'ny mpitondrantsika amin'izao fotoana izao ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia hoe na izany na zany manoloana ny zava-misy rehetrarehetra ny zava-misy dia tokony hangalana lesona ka ny zavatra tokony atao zany dia hoe tokony hojereny marina foana neny famakafakana nataontsika teto amin'ny fandarina okazava ary tsy diso tamin'ny famakafakansika hoe ao anatin'io fanjakana io ane dia zao misy blokom-bazana eo anatin'io fanjakana io ary ao manao facteur de blocage eo anatiny ao ka zay ny tokony hitandreman'ny filohan'ny repoblika manoloana an'ireo mpiara-miasa ireo satria reo tena misy olona tena manao zay mampangity hoditra amin'ny fitoram-panjakana mihitsy ary manoloana ny raharaha iraisam-pirenena ankehitriny dia efa mibaribary zany amin'izao fotoana izao fa tena hopotika ireo tandrefan'ireo satria efa mivorona zany ireo firenena vondranao anatin'ny BRICS amin'izao fotoana izao ny Rosianina ny Indiana ny Sinoa ny Koreanina manoloana n'io ady atao ho any Gaza sy Israely io génocide angio ataon'ny Amerikanina sy ny Israelianina any Gaza io dia ohatrany hoe tsy vitavita ho azy le zavatra efa mivorona zany ireo firenendehibe ireo zay matanjaka araka ny fitaovam-piadiana miaraka amin'ny Iran zany fa dia tena hoe ho very fihinanana amin'izay zany ireo tandrefan'ireo indrindra aty amin'ny firenena afrikanina satria ny firenena afrikanina hatramin'izay dia tena nampankaina foana ary natao ohatrany hoe sary-bakoly ny mpitondra afrikanina ka amin'izao fotoana izao zany efa misokatra ny masom-panahy ny mpitondra afrikanina amin'izao fotoana izao dia tena hoe hijoro amin'izay hoe hitady le fahamarinana ary tena hoe hitady ny fampandrosoana-marina ny Afrika satria gisitra foana Afrika satria nampangaina hatramin'izay dia mila mijery tsara zany ny tokony andraikitra afrikanina tsirairay avy amin'izao fotoana izao hoe iza ny mpiara-miombonantika tokony ahafahana miara-miasa tsara hampandrosoana ny firenena ary analana an'ilay fahantrana amin'ny vahoaka afrikanina amin'izao fotoana izao ka zay fotsiny ny tiako tenenina namana mampatrika fa dia mametaka ny veloma mandra-piresaka indray soarany ianao tsy ndrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko ia na ianao le vavany transparence internationale aho zany fa tena mamatrapatratra mihitsy izy io tsisy hitondrany teo fa dia tsy atokisan'ny finoany vahoaka teny intsony ary anatin'ny tambazitra serasera mifandramatra ny vahoaka korotana tanteraka ny fiarahamonina dia mba tsy hametraka fanontaniana amin'ilay transparence internationale asanareo mihitsy aloha dia hoe mampanara-galana ny olona sy mandamina an'ilay fiarahamonina matoa zany zavatra misy ohatran'izay tsy nanao nareo le izy ary le asa tokony ataonareo fa ataonareo fa zavatra hafa mihitsy no ataonareo lafa ohatrany hoe manozongozina le hoe misy didim-pikarana zao na misy olona voheko dia zareo indray lafa niaro an'le voheko ohatrany hoe mahatonga an'le olona tsy anaraka an'leo dia tsy fikarana sy noatran'izany zany le asa tokony ataonareo fa ataonareo zavatra hafa indray no ataonareo fanohatra amin'le le vokany nareo ihany mahatonga ny zavatra io eny zaho a zany mba te anontany mandalo teny amin'ny faritra lavitra iny omaly eny moa misy an'le sivriny resaka industrie amin'ny resaka sabek eo amin'ny dia tapaka tanteraka ny jiro
manodidina ny tena maizina zany eo anaty moa za mampiasa groupe rehefa lalana manko tena maizina za mametraka fanontany hoe tena kisendrasendra ve zany zavatra zany tsy nde mandeha tsindroa tokony mba misy zavatra leserina zany hoe tsy mahatokony alefa ve ny jiro amin'iny satria misy fivoriana ndeza eo tsy nde mandeha tsindroa mitarika fivoriana tamin'ny seho ifarantoso filoha ao anatin'ny kabary mihitsy mikapaka le jiro dia mody niala mory zareo hoe tsy ava aminy izy efa nisy otrany toko teny amin'ny seho io man tarika le fivoriana mompanysakafo ny filoha tapaka koa ny jiro za zany mieritratra hoe izy le tena tompony andraikitra voalohany amin'io fanaovana an'io fizarazarana an'io délestage io directeur alefa chef de service tsy fantatra fa tokony ho jereny akaiky ny olona manao an'io hoe manindry ny délestage io fa tena ohatrany sanatra ohatrany hoe sy de asina le izy tamin'ny pentecote ohatrany zany sabotsy ny pentecote a tsisy jiro tapaka tonga ny fivavahana maraina tapaka andriny alahatra kapaka tanteraka indray ny jiro za zany mieritratra hoe iza ny olona manao an'io fa tena ohatrany hoe fanakorotanana sy hoe tena fanaovana fiatesita vahoaka mihitsy nataon'ireo olona manao an'io fatapahana io fa tokony jerena akaiky mihitsy amin'io tena io de efa mampanana hoe ivao ndray no amin'ny tabaiko de ho tapaka ndray zany io rehefa mitiavary filosa ohatsy zany zany tena miteny amin'ny tekona ministre na amin'ny prime ministre mba ajereo akaiky mana izarana fatapahany jiro amin'ny délestage io fa tena tsy milamina le izy tena sokanefa manao fananena korotanana mihitsy tena misaotratratra soana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka rehefa misy mirabanao tokomoa le radio azafady tena marina mihitsy ilay voalazan'le ranadakany aloha fa tena eto amintsika zany a rofo anankiray io le resaka le mampimenmenina ny tontolona io hoe jereo andriamatofiloha ny olona miara-miasa akaiky amintsika ny manodidina anao a eo amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena zay tena imatimatesantsika mafy indrindra fa renao mitarika ny lohany fa io zao ny rofo anankiray hoe ministry ny fitanterana de sahanao ve ny mandeha manao mandray fanapahan-kevitra tonga de misaoty be ohatran'izany amin'ny anaran'ny firenena malagasy de tena hoe mamadika tanindrazana tsotro zao ka izany a no mahatonga an'le mpitolona sarotiny amin'ny tolona natao ilay olona manodidina ilay olona omepahefana manomboka any amin'ny farany ambany ka tany amin'ny farany ambony a mila revisena indrindra fa ny hoe ny ao anatiny satria ny ao anatiny no mitondra loza voalohany indrindra satria raha olona totika hoe ty ivelany mety mikopaka fanakorotanana izy fa le ao anatiny tena manapozina voalohany ka tena izay no mahasarotiny anay olona mitolona hoe mba jereo iza ny mahavita inona iza ny tokony apetraka amin'ny toerana ohatriny ahoana fa ikoa maina azy ataon'ireo mpanohitra ireo maika fa misy ireo aka ohatran'izao de io de tsy tahotra tsenatra fa de sarotra amin'ny fetim-pirenena iranianina de ahitana mpitondra fanjakana vitivity a de anisan'izany tao anatiny misy olo tena ny etsika de samy mampitoy an'io resaka io amin'ny ty resaka boina trisety ty amin'ilay raha mitranga fa nandeha tany a Iran ny olo-mpanjakana anankiray ao anatin'ny fitondram-panjakana satria misy an'io resaka aferana boina trisety io de inona ny dinambara ao ambadika le izy mazava be ohatrany hoe folo indray zany naniraka misy olo teny io a nandeha nanao fifampirarahana tany a fa tiana hopitehana le fifandraisana ara-diplomatika misy zavatra maromaro tena hokorontanina eto amin'le firenena ny tena mahafantatra an'le izy fa fidina ihany ny zavatra tenenina amin'ny onjam-peo fa ho fantatra hoe mampatrika mahatakatra tsara ny zavatra tiaka itongavana ary ny olona mara-baovao mahafantatra tsara ny zavatra tiaka itongavana fa ny tiako tena apetraka eto de tsotra fotsiny hoe isika vahoaka malagasy a aoka tsy ho voarebirebiny reny fantontona isan-karazany ireny fa mazava ny tenin'ny filoham-pirenena misaotra ny manam-pahefana izy a fa voasamboka le rola nanao any fanotokodonana mahakasika an'iny resaka boininy ka tsy tokony asiana polemika intsony fa ny mpanohitra moa de mitady zavatra horohitina foana andotona an'le filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny sasany satria marihana fa tsy ny rehetra miara-miasa amin'ny filoham-pirenena ny ratsy a fa misy ao volo manoharina
dia mila mahafantatritsika manomboka te hifotony ka tany amin'ny faratapony mba hahafahantsika manasasan'ilay tanjona. Ary ny resaka mafia eto Madagasikara, misy mafia be dia be eto ary mahavita mihitsy miteny fa hoe miara-miasa amin'ny fitondrana ohatr'izao izay manontonona amin'ny fitondram-panjakana, omena ivola dia milamina, ataonay ohatr'izao nareo mpiasa ao ambany fifehezana. Dia tena anaovana tena hoe tena arnaque ve sa hoe anaovana tena fanararotana e, tsindry azo lena tanteraka amin'ny lafiny rehetrarehetra le mpiasa madinika tsy afaka mamaly, satria ampiasainy zareo ny anaran'ny mpitondra, ampiasainy zareo ny anaran'ny manam-pahefana isan-tsokajiny hialkalofana amin'ny ratsy ataony eto amin'ny firenena. Ka be ny mafia eto, ka samy mijery tika ety anivon'ny fokotany rehefa vahiny miditra ety amin'ny fokotany, aleo anaovana fanadiadiana ifotony mihitsy mialohan'ny anekenady ipetraka ao amina fokotany anankiray. Mankasitraka Mampatrika. Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka anao ihany koa tao anatin'izay faneo-kevitra izay. Miaraba namana Mampatrika. Miaraba tokoa. Miaraba ny PA, miaraba ny teknisianina. Avy aty apetsapetsa commune Bobasambay. Voalohany aloha vao mpanohitra ny resanareo efa lanilanga ireo efa tapina ny doa, fa tapidalaka lera dia rohitina daholo ty rohitina ty. Ary za mino fa mafimafy ny fandrohitan'ireo an'io trisy ty satria chiffre 77 io anisan'ny teny. Ajanoko iny amin'iny namana Mampatrika, hijanona kely aho tia fativakina karatra ty amin'ny isanay ety. Ary taloha moa zany marina dia hoe fefindra valomanana ty fativakina karatra. Efa ela zany fefy zany ny raha. Ankehitriny mandroso fativakina karatra. Hitantara zavatra izay tsy vitsy fotsiny namana Mampatrika, namorona ny RNC iny. Miala eo Ambomandroso ty tezana Ambomandroso io raha izay mampiasa ny RNC ty nahita fa tao anatin'ny 20 taona angamba io tsisy mijery. Ankehitriny vita manara-teny taletetezana, miasa amin'ny fanjakana. Mikisaka kely tsika eo Ambomandroso Gary, tampon-tanàna Ambomandroso Gary hoe sahako eo, mahitsika hopitaly manara-penitra. Somary miazakazaka kely namana amin'ny tantara satria lavitra Tsirabe. Tonga dia sampikina ty akaiky kely vozona ty tsisy mahafantatra an'izany kely vozona izany dia voatafy sy boroso mampiasa ny RNC. Agagy ianao ankehitriny rehefa misy poto jirama mitsangana miainga eto amin'ity tanàna napetsapetsy ity, miazo ny commune Mandroso afiny, izany hoe melanelana eo amin'ny 4 kilometra eo ilay tanàna, efa izy jiro tsy ho ela, efa branché fil fa miandry ny fisiany jiro fotsiny aloha. Isorana ndray matofo loha, isorana ndray matoa ndray manampy soary frety fa tena miasa raha ny député ina. Ohatran'ireny tokony député fidina ary vahoaka fa tsy député tsy anintsy aniny. Mikisaka kely namana Mampatrika makao Sambaina, mahitsika trano mora ho Sambaina. Ny lalana pesapesa-mbobary taloha tsy afaka nakatikaty raha tsisy tobila mandeha. Amin'izao misy bajaja mitatitra. Zany tompoko ny fandrosoany zany. Mikisaka indray makany Andramanelatra, mahitsika Andramanelatra eo poste de police manara-penitra tsara. Miditry zany fa hitsinjo vahoaka ny fanjakana ary ny fandriam-pahalemana no atoko ny fampandrosoana. Io poste de police eo Andramanelatra eo raha tamin'ny andro Ravalomanana tsy eo nijoro teo fa magro voaka zava le izy aloha. Satria fativakina karatra tamin'ny andro Ravalomanana tsisy nanara-penitra fa tsy magro, nitenena izay sahiteny. Mikisaka indray sika ao Tsirabe tampon-tanàna, mahita université manara-penitra, kianja manara-penitra. Dia mbola eritreretina eo fa hoe tsy miasa ny filoha. Efa ela le fefy ny rava fa ny folon'ny fativakina karatra fefany amin'ny président Rajoelina ary tsy miala amin'ny tsony, ka betsaka amin'ny marary fo. Fa nanono foana manko. Mikisaka kely indray mihina tsimo manandona teteza amin'ny manandona io. Tsy tomaty io tsisy mijery président Rajoelina navita. Ho any amin'ny district fahatsika bobaka be ny zavatra vita amin'ny président Rajoelina niaraka tamin'ny madame Lalatiana, fa misy député iray moa ao. Izay député tsy anintsy no sahako ny tena izany eto satria ny tetena manjery ny ataony nefa vahoaka no fidy azy. Fangarangaha ty tetena manjery anaty fanjakana fidiana vahoaka anao. Ambary le lalana mainky eo fiamanana makany Tsapamahazo. Ambary koa le lalana Ambatondratama Vinany nono. Za eto
Eritreretinareo vahoaka ny faratsio amin'ny manaraka aza sodongana lainga tsara lahatra fa irevo tsara izay olona fidia. Ny dika fofehan' izay rehetra izay namana izahay aty amin'ny faritry vakina karatra amin'ny mahita. Betsaka zava-bita amin'ny fitondram-panjakana tsy ho voatantara daholo ilay izy namana mampatrika tsy ampy ilay 3 minitra. Dia mankasitraka ny président Rajoelina miary sy mitiara-miasa amin'ireheta fa tena navita izy. Dia asa tsisy nijerina ndraiky ny 80 taona vita amin'ny président. Dia mbola mikipy ihany ve izany rehefa ampisidikosy ireo raha ohatra hoe mbola hitetezana io ratsy ve io, izy ny teneny hoe ratsy io, fa ninona nijerena fotsiny hatramin'izay. Ia, isorana betsaka ianao dia mankasitraka raisitsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Miraba rehetrarehetra karapa ny namana tatay sy madame Litiara rehetra manaraka izany ny mahakasika ny filoham-pirenena tamin'ny première république misy université isaky ny province enina zany mba université eto Madagasikara. Aty aoriana be aty amin'ny président Rajoelina mahavita ary mametaka université isaky ny régional, zany hoe tsy isaky ny province intsony fa tena ataontsika hoe saparita kely mihitsy misy ny université mba entanan'ny ambanilanitra sy andratovan'ny malagasy ny fahaizana rehetra. Ohatran'izay koa ny hôpitaly. Ny hôpitaly dia tena tsy vitan'ny hoe hôpitaly fotsiny fa tena hôpitaly manara-penitra. Ary reny zava-bita rehetra ireny dia tena makarary ny ankipapatorana reto mpanohatry reto. Ary tena hitsangana mihitsy izay ataony dia afomba ireny zava-bita rehetra ireny. Manaraka mahakasika an'ilay raha malaza ny fitsarany. Iny dia tokony mba alefa amin'ny RNM RVM direct fa mibetsaka ny olona mba tia hanaraka an'izy iny toy ny natao tamin'ny fitsarana tamin'ny taloha raha mahafampana rehetra ireny. Dia farany mahakasika ny dokotera any amin'ny mpitsabo any zany amin'ny fitsaboana. Taparavany aminao andrasantsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Ento satria zay manisy tenena namana ihany karabato. Eo ndrisatsika za dia manamafy ny tenile anankiray teo tany alolo tany mikasika nreto transparency reto fomba fiasana eto amitsika. Tena marina voalaza andreo namana anankiray iny satria tsy manao ny asandreo tokoa ireo. Ny asandreo hita maso ohatrany tiaminga mpanjakana. Tsy izay ka. Manome tanana ny tokony atao raha transparency international fa tsy mamingana n'le fitondrana miezaka hampandrosan'ny ty fireneny ty. Marina voalaza n'indreo namana iny. Hitatsika tsy tokony ihany izy ny mandeha. Ny transparency international dia tokony resaka amin'ny firenena tompony roplanina io. Voasambotra zao ilay olona natao fikarohana dia mivoaka eo ilay marina. Tsy tokony marona resaka ntsony iny. Raha naromaro resaka an'iny Amerikana zany matanjaka hoa. Ao dia lany any Iran fotsiny le roplanina dia vita. Fa tsy eto Madagasikara nandeha tabataba. Zay tsy mila tabataba ntsony fa fampandrosana zao ny tabiabo malagasy. Dia iny le fampandrosana tokony andrasana. Io ny sadeko tonga. Mitondra zavatra marobe mety na tsara ny fiaramiasany hoe Madagasikara miaraka amin'ilay firenena izay mitambatra ao anatin'ny SADC. Zay iny tianay satria raha mba ihany fisoso amin'ny zavatra io zany be dia be ilay zavatra tokony iarany miasa ireo firenena filataka ny 40 ny filoham-pirenena ao anatiny. Inona ny maratry ny fiaramiasa an'izay sy anodiny ny arena rehetrarehetra eto toerana. Zay ny fantatany hoe raha misy zavatra vokatra eto na fangadiana arena an-kibony tany aorina eto ilay orinasa fa tsy alefa mbola mata be makany dia ny dikan'izany miteraka asa zay zavatra zay
ho an'ny tanora eto Madagasikara. Tsisy arenatsy ananantsika eto azo odina daholo ny rehetrarehetra fa no mitsindrina ataon'ny tandrefana tamin'izay dia samy matahotra dia tsy hita moa izy menatsiny amin'izany fa tonga zao ny fotoana tsy atahorana satria vao vitana guerre Ukraine tsy akanty samy mahazo dikan'izany gasy koa tsy mety mandeha amin'ny 50-50 fa tsy janona amin'ny 1% 2%. Saotra tompo soana betsaka ianao dia makasitraka 034 53 031 78 033 60 640 59 amin'ny 032 91 901 20. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Malao misy Mam Patrika, Madame Lydia ihany avy aty Ambatondrazakana Ambahibo Raranogroma. Miraba ny teknisiana, miraba ny voaka malagasy rehetra. Maheno izao fandarana zao. Hiditra kely amin'le resaka fiainam-pirenena dia magaga. Tapitra indray aloha iny ny ambony alazana miaraka sina. Miditra indray ty boina Tricetti dia gaga ianao. Ary ny magaga anazy indray ato amin'ny fitondrana indray manondrana. Manao foana hoy izay sy anaka. Manao foana mihitsy. Sady mandray fanapahan-kevitra tsy ampivirana. Zavatra goavana be ohatr'izany dia ianao minisitra rehetra manapanapa-kevitra amin'izany. Tsy lazainao le ray aman-dreny nametraka anao teo na le prime ministre nametraka anao teo fa tonga dia tapatapahanao resaka fisolokina firenena zany amiko ka tsy azo sangisangina fa misoloky fanjakana sady misoloky ny filoham-pirenena misoloky ny prime ministre misoloky amin'ny vahoaka malagasy ary ny firenena mihitsy mitena amin'le izy ka ny tiako atongavana misaotra ny président aloha nandray fanapahan-kevitra tonga dia nandray décision nanala anazy dia manaraka ho azy fotsiny mifamitorana anazy dia jerena eo inona ny antony nanaovany anio mangalatra marika Madagasikara zany tsy mety ohatra ny fangalarana marika ny zany zava-doza mihitsy zany sady notorosito eny amin'ny firenena raisam-pirenena le izy raha resaka avion zany raisam-pirenena zany tena zava-doza zany misoloky amin'ny raisam-pirenena zany. Mety lany fana angamba Madame Lydia. Afaka mamerina ianao isaona aloha ianao tamin'ny hevitra efa nalefanao. Eny tompoko, miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Allo. Mirabanao tompoko. Salama tompoko. Atao moramora le radio na télé anto. Salama. Eny tompoko. Avy amin'ny avy ty Fianarantsoa. Da ho ary moa. Miraba Mam Patrika. Ino moa izy ty misy mpampandrosoana dia vahita tena misy. Ty amin'ny districtn'ny Lalangina zao commune Voamba. Herintaona zao efa sy nandalo tagna fa raha nandalo tagna voanginy dia efa gaga fa misy zilo daholo ny tanàna fa misy tontaona dia raha mahatonga. Zany fampandrosoana fa mandroso daholo. Dia gaga amin'ny ataon'ireo olona sy mandroso ny firenena mandroso ny firenena fa leo Antananarivo nareo Antananarivo tsy mahita ty ambanivohitra ty fa ty ambanivohitra tena mandroso. Zay fa dia saotra betsaka Mam Patrika. Isaorana betsaka ianao. Zay ary le nitenentsika omaly hoe jereo any fotony na antanio ny olona any fotony hoe inona avy ny zava-baovao any ahafantaranao fa le olona manelitra ao le tsisy ninina vita sy ny any teny foana ihany. Etoko miraba toko. Salama tompoko. Miraba Mam Patrika dia amin'ny malagasy rehetra. Miraba teknisy. Izay tena mandroso vavy ihany no miresaka. Yang moa efa ela no efa nahita hoe misy ambodiny tafidivana teo. Dia matofy lohantsika zany mety fahatsorana dia mahita le olona miakanjo ny orange dia hoe tena olona pakoty fa amin'ny sisany dia matofy loha mba fakafakao tsara ihany amtanio hatramin'ny tena olon-tsotra indrindra na dia atao hoe olona tsotra ary mba milaza aminao hoe olona ohatran'izao iny olona mendrika iny na ohatran'izao fa le singa ambony mandavovositra zany dia tena mitsy ary eo anatin'ny fitondranao izay foana mahavoa le filoham-pirenena hatramin'izay misy aloha tena hoe filoham-pirenena tsy anina ary misy kosa tena manao
ao anaty eo mihitsy ny tena misy mifamindra ka mila mitandrina tsara ianao andray mampivoloha ny sisa fa mba fangatahana koa ny anako a raha mbola misy foana ty de lespace resaka adina jiramaty manina koa raha asorona nga le vaza mitapanao fa sao de io mihitsy koa ny tena blocage saotra toko so nabetsaka ianao dia makasitraka tena midrondrona be le telefony lera namana raha misy poste hafa aloha dia avadio amin'ny poste hafa le puce dia amin'izay mba anafa mety misy fahavoazana le telefona dia eny toko miaraba toko miaraba tompo a dia miarabatsika rehetra mpiaino ny okazava ny radio viva matetika moa ny mpitondra dia le amboakely tiana ihany no manaikitra ary io ho anisan'ny nanaikitra ny présidentsy ranana le amboakely tiana satria atokisana le amboakely tiana fa ty anaikitra kanefa rehefa manaikitra dia manahirana ka eo zany tokony hitandremana andindra fa amin'irety fifidianana ola apetrako membre ny gouvernemanta rehetra aza finaritra amin'ny diplôma maro be ananana fa dinio tsara ny toetra zay ho aminy namana vely sa tsy namana tena hiasa vely sa tsy asa tena nompon'ny firenena vely sa tsy nompon'ny firenena fa aza variana amin'ny fananany diplôme ambony fotsiny ihany nio tsara ny toetrany fakatrakao tsara ny mombamomba azy marina ny tendera matoteo antanio any amin'ny fiarahamonina agny na ny olona farany madiniky indrindra amin'izanio amin'ny fitoerany abien le olona tendrena hoe manahoa ny olona io fa io le manimba zavatra le amboakely tiana manaikitra ka misaotra ny fanjakana aloha mandray andraikitra misambotra ny maditra rehetra isan'izany nataony tagnituriara ny sambotra lay amin'ny rotrikafa zay maditra rehetra tompoko sambolo fa efa manorosoro loatra ny ataon'ireo mpanohitra mandoto ny fitondrana kehitriny izay manohana ny fitondrana ny tena malahelo mihitsy maheno regny zavatra ratsy ataon'ny mpanohitra regny ka dia misaotra ny fanjakana ary mihitso izy tokony toy foana ny fanjakana isambotra zay manao meloka rehetra isambotra zay manao tsirariny rehetra eto Madagasikara misaotra toko so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko miarabanao mampatrika dia miaraba mpetehatra rehetrarehetra miaraba toko tena marina mampatrika ny teneny mahay namana tsy mateo le bolokom-bazaha ao anatin'ny fitondranao tena mbola misy bidabe eo ary zay le manimba le mpitondra mihitsy zay efa betaka zay ngefa ela mampatrika no mitenitety dia miantso atsy teto hoe tereo andriamatofoloha fa misy olona ny eo sakaiza mimpandresy fantatra izany any amin'ny ministera any tsy le ministra ihany ho fa ny chef de service taparako zavatra anankiray no le rahamatefany teneniko tety moa mampatrika kasamposte misy plaque rouge ane ao amin'ny ramatoa eo e efa ray taona sy tapan'izay mba anao an-tranony ao asa ohatrany hoe fananany zay le isa tsy fantatry nefa fananam-bahoaka ny reny zany ve hitan'le ministra ve zany hitan'le tale ve zany nefa dia hitan'ny fiarahamonina ety zany tena zavatra ohatr' zany hitanao le fananam-bahoaka mihitsy zany efa ataony zareo tintinina mihitsy zay le zavatra hoe singam-bolo mandava vozy fa za eto dia miantso mihitsy mbola misy bolokom-bazaha be dehibe mihitsy eo fa tokony jereny foloha tsara fa le olona mpitolona nge ilkrem mampatrika fa le olona sakaiza mipandresy daholo moa ary amafisiko le tenen'le namana teo le ministre serasera le ministre serasera koa tokony anaovana fanadiadina dia manotaniko azy hoe ohatry ny ahoana ka ny atao hoe lalàna dia ohatry ny ahoana ny atao hoe tsy azo tenenina zay zany fa iza ny andeha lalàna dia iza ny tsy azo andeha lalàna reny olona miteniteny foana amin'aina aman-jery sy amin'ny Facebook reny ve sa maninona raha tonga dia avoaka hoe afaka miteniteny foana daholo ny olona rehetrarehetra dia tapitra fa maninona ny sasan'izany natao atao ohatry reny tena mampalahelo anay nge fa mingavingana ray aman-dreny eo e zay no fidy an'io tsinona fa rehefa tianao azy ko ministre serasera na tonga dia sory any eo koa zany tena mila tsaiko hoe rahamatoa hoe manana tokombakomba amin'ireny olona eny sa izy mamivana hiteniteny olona ohatry reny fa natokana ho any izaka io lalàna tokony mba zavaina koa ny le izy dia io raharaha miboinina io koa zany namana taty rehetra io
tokony mba hazavaina satria ireny ary raha nambo-malaza raha mpianakaviana anaovana fandarana manokana ko maninona moa raha-pirenena ny tsy anaovana fandarana manokana mampahalalana amin'ny malagasy ohatrandrindra tompo isaona betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka eny toko miraba toko miraba toko miraba pesehatra rehetra na ivijonina reny teny avy aty Atsilazaina miraba ny akama rehetrarehetra aloha zany daday rasolo ry olona tsara ry dadatoko risy ny karazany ny antony zao korotana zao tsotra fotsiny satria sadika atao eto amintsika dia atao amin'ny fomba rehetra tena dia fomba rehetra na vatana na akolaka anakanana ny sadika tsy voravorary nareo hoe dia mieritreritra fa reny tena sabotsy reny hoe dia tsisy ambadika reny ohatra amin'ny mampisaina ohatra hoe maninona lizy amin'ny fotoana ray no mipotra le zavatra ohatra hoe mirehatra ny tena sabotsy dia nararotana ny Amboamalaza dia migrevy mitaky borsa ny any Tamatavy sy any Tiliara dia etsehana ny any Tiliara tongatonga ho azy fa ny antony dia tsotra fotsiny hoe sakanana farany dia zokiny misy sadika hoako dia tsotra fotsiny ahako hoe normalna be raha voasambotra ilay lehiben'ny otrikafo dia ianao no tena mitabataba tamin'ilay nosy manodidina dia raha tena anatin'ny roatra ny fanjakana tamin'ilay nosy manodidina inona zao no ataonao manakorotana any Tiliara indray no ataonao normal ianao lafa samborony olona tsy misy afats'izay vakina fotsiny angely izy nareo mpanohatra hoa efa miteny azy fa meny vahoaka lamosiny nareo tsy mazaka vahoaka nareo faible nareo ary mino fa le namana any bypass zao mieno anay vijonina amin'izao maheno tsara ianao moa tsy mpampianatra fa ny olona tsara diso andray tsy mpampianatra ny amin'ny université zany ianao aza misandroko zany fa ianao moa mifemahay mampiasa teny frantsay sy ny karazana dia ianao anisan'ilay commando tena irahana amin'ilay fanakorotana saim-bahoaka araka ny tenin'ny zokarasolo hoe manapozina ara-tsaina zay ke tena fiabinareo zao miasy tabataba ny honorable Fidèle Razarapiera ao amin'ny radio anio ange mierity izy hoe efficace hoe mahomby fa ohatrany hoe mahazatra tanareo le zavatra zay isan'andro voafo ianao dia maheno anazy amin'ny dimy maheno anazy amin'ny oroatran'izao efa ohatrany hoe imezana fotsiny lizy fa tsy dia misy dikany loatra za zany miteny hoe araka ny teny datokry teo hoe aleo tonitsika fa fomba ny faible io manakorotana io fa ny sadika tsy maintsy androso ary tsy maintsy ho vita dia famombiazana amin'ny fanjakana tsotra tompoko ny haino anahako moramora le radio tovy moramora le radio mba etsona somo voasambo ambatafidy fa ny etsona eo amin'ny resaka fikaranty mba tianasina resaka kely ohatrany mety atao hoe tokony mba hafainga aminay any le raha-pikarana satria be dia be le olona mahazo MDN zany lo fotony mitsikarana mandeha nefa ny raha-pikarana be hoe afaka madidio le olona tokony mba azo eritreretina dia hoe mba misy mba hoe fanoherana fiainam-poty eny fiainanao raha heritaona fotsiny ianao voahidy amin'ny zavatra tsy nataonao fa mba mieritretra sao dia mba tokony mba rovaina ny fomba fiasa mba hafaingana le raha-pikarana dia mba misy raha-pikarana dia kaly le olona le tsy mieloka zany fa ny mieloka moa efa tsy mialaky iny fotony mahery hoe efa sitrapony fa ny resaka fameloana zao ny fanendrikendrikana sy le hoe mba ny fanadidina lavabe lavazona tokony mba hafaingana le tena mikaly le olona fiano mba tena resano mampatesy avy zany misaora betsaka tompoko isaorina betsaka ianao dia mankasitraka tapaka mamereny fasitsika ny antso manaraka aloha eny tompoko allo eny tompoko salama amizay ny atonga dia ho adresseko amin'le rangao amin'ny bypass le hoe mampianaka mikaroka ianareo mikaroka inona aloha le mampianatra mikaroka inona tsy hitako izay fikaroana ataonareo mikaroka karama mikaroka rotaka mikaroka zavatra ratsy zay fotsiny zavatra fikaroana ataonareo tsisy ny
dia reo ny kizany an-dafy ankizy mahavita zavatra mahavita inona reo mpampianatra mikaroka tsisy fitaroana karama isondrotra fotsiny ianareo mba naheno de tsika vahoaka hoe mba io no mpampianatra mikaroka nahita zavatra vita hoe nanao an'izao na vita menaka na vita zavatra ohatr'izany tsisy fa de mikaroka karama de mikaroka rotaka ianao leo bypassy anisan'izany ary ianao koa nety de tsy tena marina zany hoe mpampianatra mpikaroka zany ianao e mba ny olona tiantelo fotsiny motifikafikainao fa samy mana-tsaina maharaka ny fitafitanao ary io samy mana-tsaina io samy mahay io samy mianatra fa fanambaka zay sotra mampitatrika so nabetsaka ianao dia mankasitraka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 53 031 78 033 60 640 59 Army 032 91 901 20 reo ny larina idiratsika eto mpanajanatrany ny faneho-kevitra ry mpiaino ajaina antso anakoko sisa no raisitsika dia iroso amin'ny famitinana ia miraba tompoko miraba tompoko makasitaka ny amin'ny fanolorana fandarana ny voalohanteny dia makasika ny resaka sosialy aloha ny jirama dia miakatra ny vidina rano ity ambombonina rehetrarehetra ty amin'ny party kely ity nefany ariary zato ariary izy tamin'ny herinandro ny dikan'izay zany dia ohatra misy tsy fanarahan-dalana ihany ataon'ny mpitantanana rano ho an'ny jirama dia tianivon'ny bokotany satria tsy misy fampilazana dia mitaraina ny vahoaka dia lasa le filoha-pirenena foana mahazo loza amin'ny vava-bahoaka ity dia lasa ohatra menatra ihany tena tsisy idiran'ny filoha-pirenena mihitsy amin'ny fampakarana rano ro anatiny foana fangatahana zany ny ministry ny rano mba hafarak'izay aingana mba anadyady ny momba ny fitantanana nyty rano ity amin'ny fokotany ity tsy fantatra na mpitatana rano na misofera ny siterina ny manao izay daniny kitony ka mamokatra n'le rano fotsiny fahatany dia lasa ohatrany marary ny tena amin'le hoe filoha-pirenena zay mapakiraka any zay ny vava dia hitanao mitabataba eo dia ohatrany na ihany ilay zay fa zay mitatana ny rano zany any amin'ny minisitra sy nambaratonga fahefana mba andinika farak'izay aingana satria miakatra ny vidivary miasa ny ministeran'ny mivarotra sy ny vanesaka fivarotra dia ity koa zany miakatra ny vidina rano dia tokony andinika koa ny fitantanana rano zany mba anaramaso amin'ny fitantanana ny rano zay aloha voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay eo amin'ny raharam-pirenena indray dia irariana zany mba taterahan'ny 2025 ty an'le fanarahana tanàna ndraiky satria mampandrosoana ho an'ny ilain'ny vahoaka zany mba ahafahan'ny filoha-pirenena miditra misehatra iraisam-pirenena eo amin'ny alafiny famendry fetoana ataon'ny mpanohatra indray dia izao efa mazava tsara fa ny ministry ny fitaterana no nanao izay zavatra natony tany dia roidina lavany tsy misy dikany dia samy zany mandraina indraiky ny zay rehetra miaraka amin'ny filoha fa tsy hanao sitapona satria filoha ny voasikotaka nefa nareo manao zavatra tsy zay so nabetsaka ianao dia mankasitraka antso anankiray farany zany no andrasantsika antso anankiray farany dia iroso amin'ny famitinantsika 034 53 031 78 033 60 640 59 Army 032 91 901 20 ianao zany mamarana ny antso eny tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko mamaraparantsika antso anankiray eny tompoko ianao zany mamarana ny antso eny tompoko manona mampatrika mirabany rehetrarehetra dia mirabany peniny raha dioka zava-rehetra ny tokom-bara zany za moa le mitenitety hoe systématika ny zavatra tsikaratro zany rehefa mandeha dia ninona zany événement hitranga na mbola ho avy
dia tadidinareo tsika ampianao kazava fa reto olo reto foana avoaka ny aina manjery anankiray rivo monsieur rivo rakoto vao a dia izy koa moa izy teo ohatrany esampihelo kazavaty fa otadiko fetifety ray minitra dia monsieur Serge Razafy-Maolo dia directeur ny DAPS taloha izy moa izy teo dia monsieur Ralson Roger dia mbola misy anankiray koa tadidiko izy atamin'ny fleuris rakoto malala moa iny saiko misy maromaro dia jereo fa reo zany manao a miditra an'ilay a miresaka événement dia miditra an'ilay dia hoe côté négatif atao zay ny zavatra hitatsika zay zany ny zavatra tsikaiko da mampinika tsara tsika dio le teny côté hoe zay ohatrany systématique izy hoe miala vakaty dia kitihana ny base filiale dia kitihana ny délestage dia kitihana ndray ny 777 dia kitihana ndray zay nareo fa zay mitokotiny dia rehefa kaiky fividianina kitihana ndray lalafandenana zay zany tiako ambarina dia anjaratsika mieritreritra saotra indrindra tompoko soana betsaka ianao dia makasitraka zay ny antsony raisina tamintsika rasitrahantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra tamin'ny finday izay mpianatsara mitondra fampitinana rahana famakafakana kely tsika mara amaranantsika ny fandarana ihany koa tena miteny ny olona manaraka toedraram-pirenena ny olona mamantatra amin'ny mpanao politika ny olona ary mijery sy manadiady ny olona raha izay faharoa goavana be ty vaovao anankiray ty vaovao ofisialy goavana be mihitsy izy ty hoe tsy nampahafantarina ny zava-nisy marina aho izy ny premier ministre ohatran'izay koa le filoham-pirenena teny efa seratra goavana be zany ary tena ratsy be zany fa maninona fitahana le ray aman-dreniny vahoaka malagasy ary raha namitaka an'io ianao dia namitaka ny firenena rary ny raha nisy ny fanapahan-kevitra no raisina tao anatin'izay zay nge hoa le tenenitsika misy manko miteny hoe mampatia dia tena be fananarana makatso makatsy any le resaka fa tena mifampitaizitsika ary mpiaino ajaina ny zavatra mbola averimberiko foana dia ny hoe rehefa zavatra ratsy ny ataonao dia tsy maintsy ratsy ny fiafarany zay ihany zavatra tsara ny ataonao dia tsy maintsy tsara ny fiafarany raha resaka politika ny resahana dia zay foana ny mahatonga amin'ny teny miverimberina hoe manahoana ny fiafarany ny mpanao politika eto amintsika ny akamarony ino zao teboka angeza be anankiray indray tsapan'le vahoaka sy on'olom-pirenena dia gaga satria ve mpanao politika ny any amin'ny mpanohatra zany zay zany mba hitondrana azy hoe mpanao politika dia manana langazy samy hafa entina anamarinana zavatra ratsy sy anamarinana zavatra tsy mety tena gaga ianao toetsaina makaizy zany izaho zahoana amin'ny mampanao politika izaho zahoana amin'ny mampanohatra dia maninona miaro zavatra tsy mety
maninona miaro zavatra tena hoe manapotika an'le firenena sy le vahoaka. Maninona no mitady langazy entina nadiovana loto zay tokony tena hoe tsy azo diovina fa tena hoe raha ohatra zany raha raisina dia hoe arina, loto arina. Zany hoe zavatra tsy tokony atao sy tsy fanao mihitsy. Mailomailo ianao ndre matofy loha fa zany ny zava-misy. Olona taiza moa zany iny, olona tao anaty gouvernement tao, mipotra le problème. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy fa ny afatry ny vahoaka malagasy, ny afatry ny rehetra dia zao aza fitahana ny ray aman-dreny. Fa ny ray aman-dreny tsy mbola nanolo-bato mafana ny zanany. Sary-piaro ny zanany, miaro ny ray aman-dreny. Fa na même marina ireo mpanohatra ireo milaza fa mpanao politika, milaza fa hoe manan-kevitra sy ny sisa miarama naiky fa Madagasikara ny toeranareo ary ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Voafidim-bahoaka io. Oka azavy ty resaky ty. Ianareo mitady fahefana, mitady toerana, matsiary very tombotsoa amin'ny tombotsoa manokana zay nentinareo tany ka mieritreretina fa hitohy. Anareo zay fa nitsapa ny vahoaka malagasy ankehitriny dia kay be da be ny zavatra azo atao sy ny tanterahana hatr'izay teto amin'ity Madagasikara ty fa betsaka ny tsy nanao azy. Tsy nanao azy fa naninona? Inona ny antony? Ny manam-pahalalana sy ny manam-pahaizana rehetra mifampepanga ankehitriny satria nahoana ny sasany mijoro santionany zay vetsovetsony io mpampianatra mpikaroka sy le mpampianatra mpikaroka rehetra tsy mitsangana ny teny an'le olona iny ka hanamarina azy fa tena mpampianatra mpikaroka ve izy. Fa ianareo aneno alainy baraka le olona baipazy io resahantsika io nareo eny alainy baraka fa ngamo le filoham-pirenena mpampianatra mpikaroka le premier ministre nga mpampianatra mpikaroka izahozahoany mihitsy mampampianatra ka hozy izaho hoe fidika aja fidiboninahitra tompoko manamaizy azy za mpampianatra mpikaroka sy ny amin'ny université zany mba miteneny sa miaro azy asa sa misy apahany miaro azy miaradia aminy. Ny fanevatevana mpampianatra mpikaroka ve anivaiva mpitondra, mpampianatra mpikaroka ve andeha hiteniteny foana, mpampianatra mpikaroka ve anao tsinitsinina amin'ny malagasy mpiray-tanindrazana aminy. Ry mpampianatra mpikaroka rehetra atao fitamba be ny olona iny fa afa baraky nareo, afa baraky nareo. Raha ohatra izy tsy mpampianatra mpikaroka ampiaro ny lalàna fa pisoloky. Raha ohatra izy mpampianatra mpikaroka marina dia mba anytanio kely fa zany ve no lahara-pahamea antsika mpampianatra mpikaroka, lahara-pahamea ny mpampianatra mpikaroka. Za tsy mpampianatra mpikaroka sao hoe ny teniko indray ny enjehareo etsika fa mamoehatra le izy matoa le olona miteny ary zao ny tsarovy
manomboka amin'ny teny daholo io ny mpiaro ny fitondrana, ny mpiaradia amin'ny mpitondra, ny mpanohana ny fitondrana, ny olona ny fidy ny filoham-pirenena. Manomboka amin'ny teny izy ireo, izy tsy ady aminareo kory. Fantatra ny tetika hoe rangitana mifandrangitra, fa rehefa tezitra ireo dia zao non tsy any. Ny pomba fitondrana ireo haiko tsara ny atidohany. Ireo narangitinareo maximum mary, tsy taitra ireo. Fa aza tratrany amin'ny point faible anankiray. Hitanao zao problème be mihitsy. Fa pomba fitondrana mihitsy ny manafatra mafy an'le filoham-pirenena sy le premier ministre sy ny tompony andraikitra samy hafa hoe ny tandreminareo. Fa ny afatra fotsiny dia zao betsaka ny mpanohana ny fitondrana ny te hiara iasa sy vonina hiara iasa ary ampiseho modely goavana ao anatin'izay hoe sehatra ny fitantanan'izay. Ny afatra angezabe dia ny hoe jereo izy ireny, hitodio izy ireny, fa betsaka mbola te hanampy anao Andriamatoa filoha, betsaka ny te hijoro eo anoloanao anolo tanana, satria nahoana goavana loatra ny fivetesana ny fitiava-tanindrazana nentinao nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra nesana zay ka makarary sy mahaloniloniny olona mahita ny olona mamitaka anao. Ka zavy ty resaky ty, izay mampiteny ny olona rehetra. Neny mpanohatra zara ary misy problème mahitany iorakorana. Jereo ange raha mijeritsika zao ny resaka hoe tena zafady aloha teny an'ity resaka hoe tim antoko politika nisy ny filoham-pirenena teo aloha zany. Fa ao am-pon'ireo olona ireo ange ny fomba fiasany sy ny fitantanany nampiariny teto amin'ity firenena ity. Fa rehefa mijery ny olona ny langage politika mivoaka dia misy voatanora moa zao secrétaire général dia sady mba lasa député, fa le langage politique mifonako aminao monsieur le député ianaro be da be aloha, fa lasa toy ny mepanga tena fotsiny. Ary ny problème mepanga an'le lehibe anareo ianao ao anatin'ny sehatry ny hevitra avoakanao. Raha iteny ianao manao mpimamba managadra olona sy ny sisa, fizananao an'izany teto santionany fotsiny zany iza ny nanao an'izany teto. Ka tsy afaka mihitsy, fa vao mipotra le langazy avy vao mipotra le resaka dia efa fantatry tony tena ohatra n'lolo fotsy ozy le fiteny zay. Le nataony any io avery miteneniny io dia io mba fafafafiny aty sasanahiko samy hafa. Nen'olona fotodrafitrasa manara-penitra marobe no naorina tamin'ny fotoan'andro sa tsy marina e marina no naorina amin'izao fotoana zao azafady betsaka. Nenao orinasa manara-penitra anao manokana no nitobaka sy betsaka na santionany fotsiny zany. Nijerena daholo ny toerana misy fambolem-bary goavana be nananganana usine amin'ny anaran'izy. Fa le mpitondra amin'izao fotoana rehefa manangana zavatra dia mibaribary mihitsy fa an'le fanjakana
amin'ny firenena ho an'ny vahoaka fa tsisy misoratra amin'ny anaran'le filoham-pirenena manokana na amin'le premier ministre na ministra anankiray na izy na izy tsisy zany fa rehefa fananany vahoaka sy fananany firenena dia zay an'izay zay fotsiny ange dia efa samy hafa e zay fotsiny dia samy hafa raha iteny lalana ianao samy nanao lalany asa natao iny sarotra ny anoratra an'iny amin'ny sarotra ny anoratra iny ataoko fa le asa ho azy ao ny resahantsika resaka asa sy ny fomba fitantanana tsika tsy miditra vie privé fa ny fomba fiasa tao anatin'le izy ny marché fa nampalahelo any mpandraraha ny entreprise tamin'izany fa monopolisenany a mananganana orinasa mihitsy anizy diza manao an'le izy au lieu de tokony ivelatra ho an'ny mpandraraha sy ny entrepreneur maro samihafa ny asa de santionany ho azany santionany fotsiny fa betsaka ny azon'ny olona raha zaina zay ny ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy tompoko ary mahalala ny zavatra misy rehetrarehetra ankehitriny fotoana hitsarany ny vahoaka malagasy ny mpanao politika zao fa tsisy manaiky an'le ho rebrebena sy hovizan'ny mpanao politika ntsony ty fireneny ty zay mahatonga an'io filoham-pirenena io tsara tazona sy tsara toan'ny olona mifidy azy maro anisa ka nahanozongozona eo ary ianao ho lany faladikiraro amin'ny fanoherana kanefa fanoherana mandeha any amin'tsy izy dia ianao sy ny tsy misy no mitovy to miala tsiny mahererika teny satria nahoana ny crédibilité entin'ny mpanohatra tsy misy tombotsoa na aporo hoentiny amin'le vahoaka fa tahotra ororo aya tebiteby ary ataontsika hoe fanakorontanatsaina zany ny aporo hoentinareo ka sarotra ny todian'ny olona aminareo amin'izany sarotra hovainy famindra aloha zany hiteny hoe samy tompon'ny Madagasikara tsika rehetrarehetra fa misy zavatra takiny ty Madagasikara ty amin'ny fomba anehoanao ny maha anao azy ndana nge tena tsy mandaingy a reny olo mpanohatra miasa any anatin'ny olombotendry any anatin'ny cabinet samihafa sy ny anina tena sahako miteny fa hoe zara ary tafapetraka eto aloha hiasa fara tafaly eto zava-doza amin'ny tany aiza tsony ny lalakale zara ary miasa eto fa ay ve fa naninona tamin'ny andronay no tsy nisy an'izao fa amin'izao fotoana misy an'izao fa zao eloha ny fomba ratsy fanao a fa misy mpanara-maso nareo any hiasa no alea ao fa tsy anakotana de aloha miasa sarotra mantsy nainao hoe zay olony anina rehetrarehetra dia sorotao tsy asa ohatrony tsy any anatin'ny domaine politika ny zavatra ohatra zany io zao tsaraina tsara zao manara-maso daholo zao ny olona mibe ny tanàna na ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohatra ka nahazo ny toerana amin'izany ka hiasa any
dia ho sahanareo ve ny ampahory ny tanàna anankiray tsy azo inoana zany. Ho sahanareo ve ny tsy hiasa ampamendrehana amin'ny asa tokony tanterahana tsy azo inoana zany. Satria vahoaka mifidy anareo, fitsaram-bahoaka mahazo anareo sanatria manaonao foana. Hitanareo fotsiny zao mahazo an'ireo solombavambahoaka mahay vava any Kianja sy an'andry mikabasiny tsara iny vahoaka. Hoe ahoana koa ary zany. Netiny zany ry mpiaino ajaina satria nahoana sarotsarotra le lalana makany amin'ny fampandrosoana. Mbola betsaka mametsaka vato manakatsakana fa firaisan-kina sy firaisan-tsaina ny olona tia tanindrazana sy vonin-kandroso no miara-mientana manala ny sakana tompoko. Farany anisan'ny resaky ny olona teo tany-tandalany Madagasikara miendrika mpiarina ny lalàna. Tsy tokony ho hita mihitsy ny olona hoe itsy azo ampiarana lalàna dia izy tsy azo ampiarana lalàna. Ianao raha miteny ny fitsarana ny tsala ny fitsarana eo foana io nge eo foana fa mahagaga hoe inona ny anaratsianareo an'ilay fitsarana. Fa teto nge nisy mpitondra tena ny fitsarana ny tena ny lolo avy ny atapony loha. Ary nieritreretana kanjo inona zay dia isorako ny fitsarana niara-ny lalàna ihany izy tao fa niara-ny lalàna ihany satria nahoana mandika lalàna satria mandika lalàna zay le izy. Ny manaratsy mpitandro filaminana esory fa anisan'ny recrutement betsaka indrindra amin'izao fotoana emara dia mpitandro ny filaminana. Donc zany manana silam-panahtsika, manana sombiny aintsika, maniry teanao an'izy ireny, manana ny tokantrano ny tompoko ny mpitandro ny filaminana, izy ireo ihany mahay mandamina an'izany ao. Fa zay manao ny tsy mety ao aminy ao ka efa tafahoatra dia nisorana azy ireny mivoaka amin'ny vaovao ofisialy ireny. Fa alohantsika tsy tsaram-bolony fa ny tokony ao anatin'ny saitsika dia hoe mampahery ny mpitandro ny filaminana. Tsy hoe fiarovako ny mpitandro ny filaminana fa mampahery ary mampandroso azy bebe kokoa irosy amin'ny asa zay tena tanterahany. Zay no izy fa tsy hoe rehefa tsy metimety aminao ohatran'izany zao omaly nisy faneho-kevitra ny hoe ahoana moa le hoe tsy haiko hoe mara ny haintrana ambo maly zany hoe zay nge raha ohatra ka tsy asiana miaramila sy gendarme sy polisy eo amin'ny 13 mai eo dia zakanay ny olona makeo solombavambahoaka anankiray moa nitonontonon'le olona tamin'izay dia ozy za hoe kinona moa ny asan'le mpitandro miaro ny vahoaka sy mifananana ka ive zany ianao manana tahotra n'le mpitandro ny filaminana fa andeha anao zavatra tsy mety arao tsara le izy matoa ianao miteny an'izany décidé anao zany andeha anao zavatra tsy mety matoa zany ny langazonao anatin'le izy tsy aloha ve mipetraka tsara fa hiara-ny lalàna io dia mpitandro filaminana amin'izay fotoana izay nomenao tsy hiditra ianao tsy ara-dalàna tsisy tao azahoan-dalana tsisy neny anao kompisoroka ahoana moa anao tsy hiara-ny lalàna
dia ianao ndray veny rehefa tsy misy polisy gendarme tsisy miarame zay tena aiaiaiai samy tsika mijery miezaka ihany izahay eto amin'ny okazavo mifampitaiza ary manome ny zavatra marina tompoko manoloana ny toedra raha-pirenena iainantsika farany sadeky misy marary zalahy misy marary ny fony hoe hoavy le vanim-potoana angezabe le filoham-pirenentsika ny lasa présidence inona ny tokony akarary foanao au contraire raha tena tokony bitaka sy faly ianao fa inona ny antony nakatsakananao an'izany tombontsom-bahoaka sy ny tombontsom-pirenenany no andeha anaovanao sakany raha sanatria zany misy raha io ny elingeleninao manapotika amin'ny firenena zany ianao mazava ho azy fanetanana zao ny tokony hoeny manerana ny ainao manjery sy fanomezam-boninahitra angezabe an'izany ary afaka kevokevoka sy tebite sy falifaly manoloana ny rehetrarehetra hoe ny filoham-pirenenanay tompokoa no lasa présidence sadeky zao mametraka am'izay fanambo amin'ny mpanao politika hoe jereo fa goavana amin'ny politika ho ampiasainay amin'ny resaka raha-toe-karena sy varotra ao Madagasikara ao anatin'ny lalana fampandrosoana ty Madagasikara ty satria efa ty aminay baolina fa filoham-pirenenanay no lehibe any sadeky donc zany lalana misokatra ivela hoe lalana misokatra angezabe iraisam-pirenena ivoahan'ny Madagasikara zany fany sasany jesosy kakenao tena ny andro jesosy mampatika farany tsika tsy d'accord amin'le malagasy mifanapotika dia tsika koa tsy d'accord amin'ny malagasy manapotika ny firenena sy manapotika an'le hoavin'ny firenena sy ny hoavin'ny vahoaka tsy mety zany arriva amin'ny fitoana famerenana toy ny mahazatra mampatrika andrianjanasony teto amin'ny fanolorana isorana koa ianao hoe maro atao amin'ny lafiny teknika mametraka ny veloma mandrapitafa ho an'ny rahampitso indray veloma to